satria efa tonga ny fotoana zay anaovantsika fotoam-pivavahana eto amin'ity andro androany etya dia hoy aho hoe hoy zay mivady arabaina ianareo zay tonga somatsara eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity, arabaina ihany koa ianareo zay any amin'ny tokantrano misy anareo any ka manaraka zao fotoam-pivavahana zao, ho zahay hoe ny tana maherin'Andriamanitra ny hoe ho aminareo andro alina ary ho fiainana homba ampandresenana eny fiainantsika rehetra amin'ity taona 2024 zay dia avintsika ity. Amen. Ho atombontsika ny fotoam-pivavahana ka andao hivavaka isika hisaotra sy akasitraka an'Andriamanitra ary rametraka zao fotoana zao mba tena hotahin'Andriamanitra arabaky teny apetrao amin'ny folon'ny tananao dia hivavakantsika. Ranay izay ny an-danitra ho amasinina ny eny anaranao, misaotranao zahay ny amin'izao fahavelomana nomenao anay izao ary misaotranao ihany koa fantominao ho tonga ato amin'ity tranonao ity zahay mba hanompo sy hanome voninahitra ny anaranao lehibe. Tompo mino zahay fa hatreanao ty fotoana ity ka fahasoavana lehibe ho anay zao fotoam-pivavahana androany izao. Misaotra makasitraka mame voninahitra anao zahay ny amin'izany rehetra izany amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia androso moa ny mpanompon'ny Andriamanitra hitondra fanentanana sy famporisiana ho antsika ao anatin'izao fotoam-pivavahana iarantsika manotra izao Pasteur Daniel Randrany Avravelona. Halleluja. Dia hisorantsika ny tompo lehibe ty fotoana hitondran'Andriamanitra antsika amin'izao tsy folakano koa izao fa vao amin'ny folo. Dia inona zany ny filaza azy amin'izao maraindraina izao maraina atoandro izao dia hisorantsika ny tompo zany. Izao moa tsika dia anomboka ity fotoana ity amin'ny alalan'ny fiderana ka hiaraka anao ireo fiderana anankiroa amin'reto dera reto isika mpino ary hiaraka hitsangantsika anatanteraka an'izay. Halleluja. Halleluja. Ataovy mafy tsara moa ny halleluja anao e. Halleluja. Ie dia mamerina fiarabana ho antsika rehetra izay tonga eto amin'ity toeran'ity indrindra koa ianareo izay manaraka an'izao fanompom-pivavahana izao any tokantrano misy anao any. Naiza toerana misy anao dia tsarovy fa eto Jesosy. Efa niteny izy fa naiza no iangonandrona telo amin'ny anarany dia eo afovoany izy ka matoki ianao fa eto Jesosy androany. Mbola tsy tonga teto kory ianao dia efa teto izy ary tena hoe ndao tsika amin'ity andro androany ity ilona tanteraka ao anatin'izany hoe fanatrehan'Andriamanitra izany. Mila an'izany ve ianao? Tena mila an'izany ianao? Tsy fantatra hoe inona ny antony ahatongavanao eto mety hoe marary ianao, mety hoe manana olana ianao fa tsarovy fa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia misy ny fanasitranana. Eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia misy ny vahaolana ka andao tsika efa eto Jesosy dia ndao apetraka tsika amin'ny toerana ambony indrindra izy dia ataovy tena hoe vonina ny fonao androany. Vonina iona amin'ny Jesosy ny fonao androany. Manana mihitsy androany hoe etaeta hoe za indray raha tonga eto dia tena hoe tsy maintsy miona amin'ny Jesosy sa tsy izany ve? Manaova tahaka ny Zakaiosy ianao hoe fantany fa ho avy andalo eo Jesosy dia nanao moyen rehetrarehetra izy mba hifanenana amin'ny Jesosy dia manaova koa tahaka izany ianao androany hoe za indray androany dia tsy maintsy mahita an'i Jesosy, tsy maintsy mandray amin'ny Jesosy izay zavatra rehetra tadiaviko ary hanome mihoatra noho izay ilainao ary Jesosy ao anatin'izany. Ndao ary tsika atao anatin'ny tira voalohany ity ataontsika hoe Jesosy andrianinay ianao dia tena hoe asandratra tsika ambony indrindra Jesosy asandrato amin'ny fonao rehetra satria resaka amin'ny Jesosy tsika dia tonga dia atopio avy hatrany masonyofonao dia raha mety dia asandrato azy ny tananao. Jesosy
ambarao aminy hoe izy le mpanjaka ny fonao aureny ny fiandriananao asandrato mafy ny feoanao anandratra ny mpanjakanao Sa mihitsy Jesosy mitoery eto anivona enao amin'izao fotoana izao nao mbola versika ihany hoe Jesosy andrianinay enao Mijoro eto afovoany Jesosy aureny fiandriananao aureny fiandriananao Jesosy tompomanana nao mbola versika ihany hoe aureny fiandriananao Raiso tumpo ni toeranao Raiso ni toeranao mameloka teraka an'izao fotoana izao ianao Atreo zany manjaka eto ianao androany mandrosoany anatin'ny fony tsirairay avy manandrata vavaka ianao amin'izao fotoana izao teneny Jesosy hoe midira atao poko ianao mandrosoa eto amin'ity toeranty ianao mandrosoa eo amin'ny fiainako ianao Jesosy dia azo ny toerantsika isika zao moa tsika dia hivavaka zavatra hoentsika mambavaka dia ny atonga antsika mpino ho tia vavaka olombavaka matetika manko ny olona tsy mivavaka raha tsy misy olana efa mafy ny olana eo amin'ny fiainana zay vao hivavaka efa misy zavatra tena ady mangotrakotraka eo amin'ny fiainana zay izy vao hoe aleoha hivavaka na hoe marary izy zay vao hivavaka fa ny tena izy riavana tsika fiangonana dia tena tokony ho tia vavaka za na misy olana na tsisy olana mivavaka isan'andro matetika mivavaka amin'ny atoandrotoandro amin'ny 7 eo ka hatramin'ny 1:10 dia amin'ny ariva koa mivavaka na misy olana na tsisy olana dia mivavaka
zay ny takian'andriamanitra amintsika nge le mivavaka nge hoe miresaka amin'andriamanitra ka ianao zany raha tsy poritra tsy resaka amin'andriamanitra dia andaontsika hivavaka androany a mba tenao tia vavaka isika fiangonana mba tena olombavaka ahery vavaka fifaliana sy fafinaretana ho antsika mihitsy ny mivavaka za dia tena fafinaretana ho ahy mihitsy ny mivavaka ary zay mahatonga hoe maraina misy fotoana dia mivavaka hariva dia mivavaka ihany koa fifaliana sy fafinaretana dia andaontsika fiangonana androany angataka amin'andriamanitra hoe tompo ianao nikasika anay ta io zay mba tena ho tia vavaka olombavaka mahery mivavaka fafinaretana ho an'izao fiangonana zao mihitsy ny mivavaka amen na vitsikely a zay vao mba metimety a sa tsy mariny zany tena tokony ho tia vavaka e tena mahery mivavaka rehefa ianao nge zao le zavatra tsapako a rehefa elaela ianao tsy mivavaka dia ohatra malaindaina mivavaka fa rehefa mahery mivavaka ohatra hoe vavaka ianao 2 andro misesy 3 andro misesy a rehefa aveo mandeha ho azy le izy lasa tianao daholo amin'izay le mivavaka mahery mivavaka ianao fafinaretanao ny mivavaka ka andaontsika androany angataka amin'andriamanitra hoe ta io zay andriamanitra ny tenanao mihitsy no hoe atao mambavaka mba ho tia vavaka sy olombavaka ianao manomboka androany ka tsy miandro olana vao mivavaka na zavatsarotra vao mivavaka fa tena isan'andro hitady an'andriamanitra isika ndao ary tsika araka hivavaka ho amin'izay andriamanitra misotra anao izay raha afaka mivavaka eto anatria ianao afaka mitady ianao amin'izao fotoana izao ta io ty fiangonana ty andriamanitra mba tena ho tia vavaka olombavaka mahery mivavaka ary tena ho fifaliana sy fafinaretana ho anay mihitsy ny mivavaka tompo ianao niasina mahery amin'ny fiainan'ny mpino tsiraray avy hikasika ny fony hampahiritra masom-panahiny hatonga mpino afana fo ho tia vavaka olombavaka mahery mivavaka ary tena manomboka androany dia fifaliana sy fafinaretana ho anay ny mivavaka isan'andro eo anatrianao mitady ny tavanao manome voninahitra anao tompo misy samahery ianao misy samahery eo amin'ny fiainan'ny mpino tsiraray avy ianao misy samahery ianao kasio ny fiangonana kasio ny mpino ento amin'izany ny fiangonana ento amin'izany ny mpino andriamanitra o jesosy a manjaka tanteraka eo amin'ny fiainanay ianao ary vangio isan'andro izahay hatsiaro anao hivavaka tena ho tia vavaka olombavaka ary tena ho tanteraka eo amin'ny fiainanay tsiraray avy izany zao fiangonana rehetra izao andriamanitra ataovy tena mazoto mitady ianao sy mitady mitavanao ary tsokamokamo mivavaka na hoenta mavesatra ho anay ny mivavaka fa tena fifaliana ho anay ny mivavaka andriamanitra halleluia 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 tompo ta io mpino azo tia vavaka ta io mpino tia vavaka tena fifaliana sy fafinaretana mihitsy ny mivavaka ho an'izao fiangonana izao andriamanitra ento amin'izany ny tsiraray avy tanterao ny fiainanay tsiraray avy izany andriamanitra alleluia alleluia zany mihitsy andriamanitra tsy toy ianao ny efa mamagny sy mikasika ny fiangonana hoentina ho amin'izany fitiavam-bavaka izany ny mpino ataonao mahery mivavaka ny mpino ataonao tena tia vavaka ianao mihitsy no mikasika azy androany ka mitondra azy ho amin'izany halleluia Solo tu que caminhas.
Alleluia. Tsapanao ve ny famarinan'izany ny vavaka ry havana manova zavatra be da be eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona raha zoto ivavaka ianao dia ho tsapanao mihitsy hoe misy vokany lehibe eo amin'ny fiainanao izany. Alleluia. Zao hotsika dia hipita amin'ny fandarina manaraka dia ny fotoana azahoantsika mitondra ny ampamifolo-karenantsika ho an'Andriamanitra ary anatitra ny fanatitra ho an'ny tompo ihany koa tsika. Araky ny fantatsika moa dia androany no alahady anatanterahitsika ninona ny rakidebentsika ho an'ny tompo hoentina manatanteraka fanaovana asan'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao zao tsika dia efa miomakomana anamboatra trano aiza any Akazobe Anjozorobe azafady anatanteraka fanaovatrano any Anjozorobe tsika efa nahazo tany tsika efa voafefy daholo manodidina an'le sisy tany rehetra efa nasiana fefy gony misy feno tany napetraka manaraka ny sisin'le tany dia anomboka ny fanaovatrano tsy ho ela ka dia samy manatanteraka rakidehibe azahoantsika manangana ny trano any Anjozorobe izany. Zay zany fa dia anao irany fiderana retodera reto tsika kosa anatanteraka ny rakidehibe ny ampafolo-karenantsika ho an'ny tompo avy eo ny rakitra dia amin'ny fandarana fahatelo farany manaraka zany hitondra ny rakidehibe ho an'ny tompotsika. Afaka mandroso avy hatrany tsika zay anao ny ampafolo-karena.
dia isoratsika an'Andriamanitra ny fitondrantsika ny fanatitra teo zany a dia ny voninahitra moa ho an'Andriamanitra irery ihany. Halleloia, halleloia. Mentsika toerana avetrany reto namantsika reto a. Halleloia. Zay zany tompoko dia iroso hitondra ny hafatra ho antsika rehetra ny tenako. Ny hafatra entina ho antsika androany ao anatin'izao fotoam-pivavahana izay atrentsika izao a dia hafatra manambara fa mpanasitrana ny olona marary ny tompo Andriamanitra tsy to lay atsontsika hoe rainy Jesosy Kristy na ihany koa hoe raintsika fiangonana kristianina eto Androdrakely. Amaky baiboly avetrany isika atao amin'ny marika toko 5 novakina amin'ny anaran'i Jesosy ny 5:20 ka hatramin'ny 4:30. Toy izao a no voasoratra ao. Ary nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra nefa tsy nety sitrana fa voamaika ny anarary kokoa azy. Zay tenin'Andriamanitra novakiny izay aloha dia manambara fa misy amin'ireny aretina zay mahazo antsika zanak'olombelona ireny no aretina sarotra sitranina na aretina tsy mety sitrana mihitsy na miakavitsika ny miakavanantsika na mitety mpitsabo maro amin'ny karazany aza isika. Zany no nanjo an'ity vehivavy anankiray ity. Dia toizatsika indray ny teny eo amin'ny 17:20 koa rehefa nandre ny amin'i Jesosy izy dia nakeo ivoany namaky ny vahoaka ary nanindry ny lambany. Tantarainy ten'Andriamanitra zany a fa resy lahatra ty vehivavy ity fa ao amin'i Jesosy rery ihany no ahitany vahaolana ahasitrana ny tenany satria arak'ilay teny novakina teo a efa narary nandritry ny 12 taona izy. Dia voasoratra io averintsika vakina ny 5:20 koa rehefa nahare ny amin'i Jesosy izy dia nakeo ivoany namaky ny vahoaka ary nanindry ny lambany. 20 fa hoy izy na dia ny fitafiny ihany azy no voatendriko dia ho sitranao. 20 ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanony aretiny ka tsarony tao amin'ny teniny fasitrana izy. 30 ary niaraka tamin'izay dia fantatra Jesosy fa nisy hery niala taminy dia niodina teo avoan'ny vahoaka izy ka nanao hoe iza izany nanindry ny lambako izany. Fa hoy ny mpianany taminy hitanao zao vahoaka mifanety aminao zao ka hoy ianao va iza aloha nanindry ahy. 30 ary nijery manodidina izy izany vehivavy izay efa nanao izany. Fa raiky tahotra sady torakovitra raha vehivavy satria fantany izay natao taminy ka dia nakeo aminy izy ka niankoaka teo anatreny ary nanambara taminy ny marina rehetra. 30 farany ary hoy izy taminy o Jesosy taminy anaka ny finoanao no nasitrananao mandehana somatsara ary sitrana amin'ny aretinao. Halleloia, halleloia. Araky ny nambarako taminareo teo a ny Andriamanitra izay ivavahantsika, ny Andriamanitra izay tompontsika, Jehova no anarany dia ambaran'ny baiboly hoe Andriamanitra mpanasitrana ny aretina rehetra ary mbola afaka manatanteraka zany fanasitranany izany izy hatramin'ity androany izay anaovantsika fanompoam-pivavahana ity. Noho izany miantso antsika rehetra ao izay toka eto androany
ka matsapa-tena hoe marary, misy aretina eo amin'ny tenanao, matsapa-tena hoe misy aretina mitaiza eo aminao. Ho anareo izay eny an-tokantrano any ihany koa ka manaraka izao fotoam-pivavahana izao ka marary ianao amin'izao fotoana izao, angambany eo am-pandriana mihitsy ianao, tsy fantatro aiza misy anao. Zao ny teniko, afaka nianasitrana anao Andriamanitra amin'ity androandroany ity. Na manao sy manahoana ny herin'ilay aretina na karazan'ilay aretina, dia zao ny teniko amafisiko aminareo, afaka nianasitrana anao ny Tompoandriamanitra amin'ity androandroany ity. Ary amafisiko amin'ny siatsiray avy fa tena sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny anasitrana anao izay marary. Esorina ao anatin'ny saina, ao anatin'ny eritreritrao, ny fisalasalana, ny firoroana saina hoe tena sitrapon'Andriamanitra ve ny anasitrana? Efa mba nivavaka ihany inge aho, efa andro maromaro zay fa tsy mbola sitrana, efa volana maromaro zay tsy mbola sitrana, efa manitsaka ny taona mihitsy ary no narariko kanefa tsy mbola sitrana. Hoy aho aminareo, esoreo eo an-tsainao, esoreo anatin'ny eritreritrao, zany eritreritra hafahafa izany, zany eritreritra mirorosaina izany hoe sitrapon'Andriamanitra ve ny anasitrana? Tompoko, tena sitrapon'Andriamanitra ny anasitrana ny olombelona rehetra zay marary. Amen. Marobe mihitsy moa ireo tantara ao anatin'ny Baiboly no manambara fa mpanasitrana ny aretina rehetra ny Tompoandriamanitra tsy toa, ary tena sitrapony vokatry ny fony ny anasitrana ny olona rehetra zay marary. Voalohany amin'izany izy tenany mihitsy, izy mihitsy no nanao fanambarana fa izy dia Andriamanitra mpanasitrana ny aretina rehetra. Amen. Any amin'ny Exodosy 15:10, 15:20, dia zao ny teny nataon'io Andriamanitra io. Angambany ary amin'ny tapany farany no vakitsika avy hatrany. Fa izao no Jehova zay mahasitrana anao. Fanambarana goavana be mihitsy zany hoe izao Jehova ozy izy no Andriamanitra manasitrana anao. Any amin'ny dika teny fototra, dika teny Hebreo, dia voalaza fa ny anarany dia antsoina hoe Jehova Rafa, na hoe Jehova mpanasitrana. Amen. Dia araka ny voalazan'ny Baiboly io Jehova mpanasitrana io, zay antsoina amin'ny teny Hebreo hoe Jehova Rafa, izy no tsy miova. Ilay Jehova Rafa tamin'izany fotoana izany dia mbola izy ihany no Jehova Rafa hatramin'izao tsika velona ny taonjato faha 120 taona 2017 izao. Satria mpanasitrana izy, dia hoy aho aminareo amafisiko le teny, afaka ny anasitrana anareo, afaka anasitrana an'izay olona marary izy amin'ity androandroany ity, na ianareo izay marary mamonjy an'izao fotoam-pivavahana izao, na ianareo izay marary any amin'ny tokantrano misy anareo any. Amen. Faharoa, ho fanamafisako aminareo fa tena mpanasitrana io Andriamanitra io dia ity. Ny tantaran'i Ezekia, mpanjakan'ny Joda, zay narary ny aretina mahafaty. Ndray taona tratra ny aretina ity mpanjaka ity, aretina cancer, miseho amin'ny endrika vai no nahazo azy. Dia inoko fa amin'ny mampanjaka azy, amin'ny maha-olona manam-pahefana azy, dia tena mba nanao zay ho afany izy, nitety dokotera, nitety mpitsabo, nampiasa zay fomba heverina hoe mahafaka ny aretina, fa dia niala maina izy, tena niala maina izy.
ao anaty fonteny a misy tokoa nge riavana malala miaretina mahazo ny olombelona reny dia tsy mety sitrana mihitsy e. Tena arabaky teny tsy mety sitrana fa hitondra le olona marary ho amin'ny fahafatesana mihitsy. Zany no nahazo any Ezeka mpanjakany Joda. Ary raha ilay teny no vakitsika terem-boalohany ihany koa aza ny jerena le voalaza ao amin'ny marika toko 5:5-20 ka hatramin'ny 5:30 dia mbola manamafy an'izany. Nandritra 12 taona ity vehivavy ity no narary nandeha rà. Ny filazan'ny Baiboly dia hoe efa nandany ny arenany rehetra na hoe nandany ny fananany rehetra tany amin'ny mpanao fanafody kanefa tsy nety sitrana mihitsy. Fa hoy ny Baiboly hoe vao maika aza ny anarary. Fa isaorana kosa Andriamanitra riavana, isaorana tompontsoa, lay Jehovah mpanasitrana, lay Jehovah mitondra ny anarana hoe Jehovah Rafa. Fa nivavaka Ezeka mpanjakany Joda, nivavaka izy. Fata fa marary izy, fata fa aretina mahafaty no nahazo azy, ary eniny sofiny ny teny nataon'Andriamanitra taminy hoe afary ny akonanao, fa ho faty anao fa tsy ho velona. Tena nataon'ity lehilahy ity nivavaka tao anatrehan'Andriamanitra izy, nitaraina tamin'Andriamanitra izy. Tsy iza io Andriamanitra nivavahana io fa le Jehovah mpanasitrana na lay antsoina hoe Jehovah Rafa. Dia isaoran'Andriamanitra fa tena arabaky teny no hamarin'Andriamanitra lay voalazany Exodus 5:20 hoe zao no Jehovah mpanasitrana anao. Dia na tokoa hoy ianao no tranga nositran'Andriamanitra Ezeka rehefa nivavaka tamin'Andriamanitra, rehefa nitaraina tamin'Andriamanitra. Amen. Ao anaty fonteny ihany koa mbola ambarako amintsika rehetra fa io Andriamanitra ivavahantsika io dia Andriamanitra mihaino vavaka, Andriamanitra mamaly vavaka. Za manokana moa dia mampaheranareo hoe ataovy zava-dehibe mihitsy ny mivavaka amin'io Andriamanitra io. Ohatra manana olana ianao, asa fininao samirery, asa hoetinatsy na hoetiny roa, fa aoka ataonao lara-pamena ny hitondra ny olana mahazo anao amin'Andriamanitra lay tsy to lay tompon'izao rehetra izao. Fa efa nilobava io Andriamanitra io fa mila tsofina ny amin'ny vavaka ataonao ary amaly anao mihitsy amin'ny fomba mahagaga. Ato amin'ny Jeremia 3:7 dia hoy izy antsoy aho dia hovaliko ianao ka ampisehoko zavatra lehibe sy sary-matarina zay tsy fantatrao. Amen. Tsofoko rano daholo ianareo rehetra tonga eto, ianareo zay ny tokantrano any ka hivavaka amin'Andriamanitra, hitondra ny manahirana, hitondra ny olana, hitondra zavatra sarotra, hitondra zavatra irinao. Azo valim-bavaka anay ianareo, azo valim-bavaka anay ianareo. Halleluja. Araka ny nambarako nahazo valim-bavaka Ezeka. Inona valim-bavaka nomena azy? Ny fanasitranana, ny fanasitranana ny aretina izay nahazo azy izany. Toy izao ny voasoratra ato amin'ny Mpanjaka 2:20 dia vakitsika ny 1:1 ka hatramin'ny 1:7. Aleo ato amin'ny écran no ho vakiko. Ary tamin'izany andro zany dia narary saika maty Ezeka, ary Isaia mpaminany zanaka Amozy naka ho aminy ka laza taminy hoe zao no lazainy Jehovah, le Jehovah Rafa io, afary ny akonanao fa ho faty ianao fa tsy ho velona. Tena nataony Ezeka io voasoratra amin'ny 1:2 io. Dia nitodika nakany amin'ny rindrina izy ka nivavaka tamin'i Jehovah hoe Jehovah ô, engany ka hotsarovanao ny nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foko rehetra ary ny nanaovako zay tsara eo masonao. Dia nitomany
mafy dia mafy izy. Andiny faefatra eo zany le valimbavaka. Ary raha tsy mbola tavavoaka ny tanàna voany Isaia mpaminany dia niatso any Isaia Andriamanitra. Zao ny voasoratra. Dia tonga tamin'ny teny Jehovah nanao hoe miverena kalazao amin'ny Ezekia mpanapaka ny oloko hoe zao ny lasain'i Jehovah Andriamanitra Davida rainao, efa noenoko ny fitarainanao. Zay le teny nambarako taminareo hoe mihaino vavaka Andriamanitra. Efa hitako ny ranomasinao, io ranomasinao latsaka, vokatry ny fahorianao, vokatry ny fijalianao, vokatry ny fitarainanao io. Hoy ny Baiboly manao hoe efa hitako ny ranomasinao, tsy miafina amin'Andriamanitra io. Dia zao ny voasoratra. Nanao hetsika amin'izay Jehovah Rafa. Ino ahasitrana anao ao? Ka raha afaka pitso dia porofoko fa sitrana ianao, satria io voasoratra io hiakatra ho ao an-tranon'i Jehovah ianao. Fanampiny ampiko 15 taona ny andronao, dia fanampiny amonjy anao sy ity tanàna ity amin'ny tanam-panjakany Asiria ao, ary aro ity tanàna ity ao noho ny amin'ny tenako sy Davida mpanompoko. Ary ndiny fafito farany dia hoy Isaia, afatra spesialy nomen'Andriamanitra any Isaia ho an'ny Ezekia le izy. Satria izao Jehovah no mpanasitrana, dia izao no teneninao amin'ny Ezekia. Asaivo maka ampembana viavy izy. Dia iny ampembana viavy iny asaivo apetrany eo amin'ny feriny, eo amin'le vai. Fa hositraniko 100 isan-jato Ezekia. Dia inona ny tranga? Sitrana somatsara Ezekia. Androany ihany koa dia ho sitrana tak'izany ianao ry havanao. Ho sitrana tak'izany ianao hoe asioteka farazay mafy be. Halleluja! Halleluja! Dia isaorana moa ny Tompoandriamanitra fa tsy nijanona tamin'ny hoe olombitsy ihany no omeny fanasitranana, fa nanapa-kevitra mihitsy izy. Tena nanapa-kevitra izy izay antsoina hoe Jehovah Rafa, fa anasitrana ny olona rehetra na iza ka hoe marary. Na manao ahoana sy manao ahoana ny herin'ilay aretina, na manao ahoana sy manao ahoana ny fisehoan'ilay aretina. Nanapa-kevitra izy fa anasitrana ny olona rehetra izay marary, anafaka ny rofo rehetra izay mipetraka eo amin'ny olona. Dia inona ho ianao no nataon'io Jehovah Rafa io Jehovah mpanasitrana io? Ny nataony? Nomeny antsika zanak'olombelona ny sanan'ilay tokana. Efa antsika izay teny izay Jaona 4:20. Fa toy izao nitiavana Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana. Nomeny antsika ny zanan'ilay tokana. Ary tsy vitany hoe nomeny fotsiny, fa natolotra Andriamanitra tsy toa atao sorona teo ambonin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy zanan'ilay tokana. Dia izao zany no planin'Andriamanitra na hoe programan'Andriamanitra tamin'izany. Amin'ny alalan'ny sorona izay atao amin'ny Jesosy Kristy zanako, amin'ny alalan'izany no anapotipotehiko ny fahotana izay nahazo zanak'olombelona rehetra. Amin'ny alalan'ny sorona izay atao amin'ny Jesosy Kristy zanako no anapotipotehiko ny fahotana izay nahazo zanak'olombelona rehetra. Ny fahotana mantsy no manakana ny olona tsy fandray amin'Andriamanitra, ary manakana an'Andriamanitra tsy afaka hiasa eo amin'ny fiainan'ny olombelona. Ary ny fahotana ihany koa no hitan'Andriamanitra hoe fototra na tonga ny aretina tonga teto ambony tany ary nahazo ny zanak'olombelona. Fa Andriamanitra raha nahary antsika olombelona izy,
raisika ohatra hoe nahary any Adamaseva ary nametraka azy teo amin'ny sahetena dia tsy nahary azy mba harary, tsy nametraka azy tao mba ho tratran'ny aretina. Tsy nisy mihitsy zany resaka aretina zany, fa rehefa nanota ny olombelona dia tonga teto ambony tany ny aretina, nahazo ny zanak'olombelona ny aretina. Noho zany tena napakevitra Andriamanitra hoe ho potipoteko io fahotana-pahazon'ny olombelona io amin'ny alala sorona zay atao amin'ny Jesosy Kristy zanako. Ary amin'ny alalan'io sorona ataon'i Jesosy io dia ho vita ny fihavanana, hivitrana ny fihavanana amiko sy ny zanak'olombelona zay noariko. Halleloja. Dia mbola toy ihany ny fanapahan-kevitr'Andriamanitra hoe amin'ny alalan'ny sorona zay ataoko amin'ny Jesosy io, amin'ny alalan'izany no anasitranako ny aretina rehetra, na inona karazana aretina mpahazo ny zanak'olombelona, na aretina amin'ny vatantenany zany, na aretina amin'ny taovao anaty zany, na aretina na amin'ny endrika manahoana na amin'ny endrika manahoana. Ka ny diakapoka atao miatra amin'ny Jesosy no ataoko fanafody fanasitranana ny marary. Dia rehefa nandika amin'ny Baiboly aho dia zavatra roa tsy misaraka reto zavatra reto: ny fanapotena, ny fahotana sy ny fanasitranana ny aretina. Zavatra roa tsy misaraka ireo. Ka rehefa ohatra ka tsapatsika fa tena misy hery manafaka ny sorona nataon'i Jesosy Kristy, manafaka fahotana, dia tokony ho tsapatsika miaraka amin'izay ihany koa hoe misy hery manasitrana ny sorona nataon'i Jesosy Kristy izany. Amen na? Misy hery manasitrana. Zao mantsy ny fanambarana lehibe nataon'Andriamanitra nampitondraina ny Isaia mpaminany. 700 taona talohany natokavan'i Jesosy dia nanao fanambarana Andriamanitra fa anasitrana ny marary rehetra amin'ny alalan'ny sorona zay ataon'i Jesosy na amin'ny alalan'ny kapoka zay natao hiatra aminy. Jereo tsara ke voasoratra Isaia 3:4 zao voasoratra: nitondra ny arentsika tokoa izy, zay le faminaniana. 700 taona talohany natokavan'i Jesosy sady nivetra ny fahorintsika, kandro isika kosa nanao azy no kapohina sy nasian'Andriamanitra ary napahoriana. 5, nefa izy dia voalefona noho ny fahatsoantsika, zay le hoe natorotoron'Andriamanitra ny fahotantsika, ny helokontsika rehetra. Nefa izy dia voalefona noho ny fahatsoantsika sy ny notorotoroina noho ny helokontsika. Ny fampijaliana nazahoantsika fihavanana no namelezana azy, ary ny diakapoka taminy no nasitranana antsika. Amen. Ary eto dia milaza fa tena vokatra ho fon'Andriamanitra mihitsy zay fanambarana nampitondraina ny Isaia mpaminany zay hoe tsy olombitsy intsony no sitraniko ny amin'ny olombelona velona ny ambony tany, fa ny olombelona rehetra, ny olombelona rehetra, ny olombelona rehetra. Ary mbola nanamafy an'izany ny apôstôly Petera 80 taona taorinany natokavan'i Jesosy, 80 taona mahery kely tany ho any, dia nahazo fanambarana Petera, nahazo hafatra manokana Petera, fa ilay sorona natao an'i Jesosy zay hitany masona, le kapoka sy karavasy niatra tamin'i Jesosy zay hitany masona, dia nambara fanahy masina taminy fa ho fanorotoroana, fanapotipotena ny fahotany zanak'olombelona iny, ary ho fanasitranana ny aretin'ny zanak'olombelona. Petera 2:2, ary Jesosy nitondra fahotantsika tamin'ny tenany teo ambonin'ny hazo mba ho fatiny amin'ny ota isika, ka ho velona ny amin'ny famarinana.
ary ny diakapoka taminy no nasitranana anareo. Ry havanao, ny tiako ambara amintsika rehetra zany amin'ity androandroany ity, na isika izay mamonjy an'ity fotoam-pivavahana ity, na ianareo izay manaraka izao fotoam-pivavahana izao any amin'ny tokantrano misy anareo. Asa efa vita io asa fanasitranana nataon'i Jehovah Rafa ny olona rehetra io. Asa efa vita io. Ary tsy nanenina mihitsy Andriamanitra tamin'izany fanapa-kevitra ny raisiny zany hoe hositraniny ny olona rehetra. Marina fa hitany hoe mpanotany olona, miaina fiainana maloto ny olona, miaina fiainana ratsy ny olona, fa tsy nanenina mihitsy izy. Fa zao ny teo am-pony, efa teny nambarako ny ahy, efa teny nalaoko ny vavako ny ahy, efa fanambarana mihezinezina no nataoko tamin'ny alalan'ny Isaia mpaminany, fa hositraniko ny olona rehetra zay marary amin'ny alalan'ny kapoka zay mahazo ny zanako latokako zay omeko ny zanak'olombelona izany. Amen na. Ka androany zany zao ny ankatan'Andriamanitra amintsika dia ny atokantsika iny fa efa vita zay asa fanasitranana avy amin'ny Jehovah Rafa zay. Ny ankatan'Andriamanitra amintsika dia ny iny fa amin'ny alalan'ny vavaka zay ho ataonay mpanompon'Andriamanitra ho anareo dia ho sitrana ianareo. Amen na. Tena mananjara toerana lehibe matsy ny finoana, satria raha ny hitako anaty baiboly ity no jerena dia miankina finoana avokoa ny zavatra rehetra. Tena miankina finoana avokoa ny zavatra rehetra, na inona. Androany zao ianareo izay mararaka mino fa Jehovah no mpanasitrana, ny anarana tao Jehovah Rafa. Androany zao ho an'ny olona rehetra tonga eto ka marary ka mino fa efa vita Jesosy, vita n'Andriamanitra ilay Jehovah Rafa ny fanasitranana antsika miaraka vava amin'ny teny ho anatin'izao fotoam-pivavahana izao. Iserin'Andriamanitra hanasitrana anao, iserin'Andriamanitra hanafaka anao amin'ny aretina. Asiteka mabe tompoko. Halleluja. Mila manana finoana ianao. Hitanao sao ilay vehivavy lay voalaza marika toko 5, 15 ka hatramin'ny 17 narary nandritry 12 taona io vehivavy io. Dia ilay notantarako taminareo teo hoe efa nakatsy nakeroa ny taty fanasitranana, ny taty fanafahana, fa dia niala maina. Arakaraky ny ezaka nataony azy vao mahay zava-doza ny anarary. Dia ny ray andro nandre ny amin'ny Jesosy Kristy izy hoe misy azany Jesosy zany mandendeha eto ambony tany, ary zany Jesosy zany dia irak'Andriamanitra hitondra famonjena ty zao tontolo zao ity, ary irak'Andriamanitra hitondra fanasitranana ny olona rehetra zay marary. Nandrean'izany izy. Vokatry zany natanjaka finoana tao anatiny. Velona ny fanantenany fa mbola afaka ny hositrana tanteraka izy. Dia ina hoe inona no nataony? Tapa-kevitra izy hoe tsy maintsy hanatona Jesosy aho, tsy maintsy iona amin'ny Jesosy io aho. Nefa izy tamin'io narary ilay aretina mandeha raha. Nefa tamin'izany andro zany ny vehivavy marary ny aretina io dia ambaran'ny baiboly hoe maloto. Vehivavy maloto, tsy mahazo faneraseraman'olona, tsy mahazo fampikasokasoka aman'olona. Dia raha maha olombelona olombelona dia verevitra izy hoe ahoana tokoa no nataoko, tsy maintsy hanatona Jesosy aho nefa za vehivavy maloto, tsy maintsy hanatona Jesosy aho amin'ny fomba manahoana, feno olona be dia be miaraka amin'ny Jesosy, manodidina Jesosy. Dia ina zany ny atramiko hiara-niosina ve aho, satria ny vehivavy zay fantatra hoe vehivavy maloto kanefa mbola mahasakisaky manatona olona,
miresaka manolona, fanerasera manolona, dia hotorana vato ho faty. Zay le ozina natao hiatra aminy, ozina mpitondra fahafatesana. Fa zao no tao an-tsainy, vonina hiatrika an'izany olana lehibe. Tsy maintsy atrehako izany fa ny ao anatin'ny foko sy ny saiko dia anatona Jesosy aho, eo amin'ny Jesosy aho, fa io ihany mahavoavonjy aho ho afaka amin'ny aretina. Dia nisisika izy, nanao izay atokavana teo amin'ny Jesosy, fa ity ihany koa ny tena raharaha be. Tamin'ny fotoana nanapa-hevitra hoe anatona Jesosy io, tao amin'io toerana io, tao ilay lehilahy mpanapaka sinagoga Jairo no anarana. Tonga nanatona Jesosy ihany koa Jairo mba hitarena fanasitranana ho an'ny zanany izay marary efa ho faty. Mbola zavatra goavana be ihany koa ny hatreny hoe raha ohatra ka fantatry Jairo fa vehivavy maloto aho, tsy sevitra, tsy maintsy maty aho. Satria Jairo ilay mpanapaka sinagoga, ilay mpamoaka didy, fa zay vehivavy maloto ka tratra mifanerasera manolona dia tsy maintsy torana vato, tsy maintsy torana vato ho faty. Ady mahafatreny ihany koa izany hoe tsy maintsy hifanehitra amin'ny Jairo aho, fa tsy nahoana izany ny finoana dia hoe tsy maintsy tonga amin'i Jesosy ary ho sitranao rehefa tonga amin'i Jesosy. Ka na tena tiako ambara izany dia ity hoe mila mana finoana isika fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra mpanasitrana ny aretina rehetra. Ny anaran'io Andriamanitra io amin'ny teny Hebreo Jehovah Rafa. Amen. Ny Andriamanitra ivavahantsika efa nampitondra faminaniana 700 taona tany ho any, melona tokavan'i Jesosy, fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy kapoka mahazo Jesosy no entiny manasitrana ny olona rehetra izay marary. Raha mino an'izany isika toka eto, ray sy valo ho sitrana ianao. Hiala aminao ny aretina. Ny aretina mitaiza hiala eo aminao. Ny fivitosana hiala eo aminao. Ny fanentanana hiala eo aminao. Ary na inona karazana aretina ho sitrana ianao. Ndao hiteka mafan'Andriamanitra isika. Halleluja. Amen. Ivavaka ho anareo rehefa aveo, inoko fa hiasa ny herin'Andriamanitra manasitrana. Tao anatin'izay taona maromaro nanaovako ny asan'Andriamanitra izay, dia tena misaotra an'Andriamanitra, misaotra an'i Jehovah Rafa. Fa tena olona marobe no nisitraniny tamin'ny alalan'ny vavaka nataon'ny mpanompony. Amen. Amen. Nahitako vehivavy anankiray ndray alina toka tamin'ny 9 alina tany ho any, dia niantso any telefônina vehivavy anankiray hoe pastera marary mamanay, vo avy any amin'ny dokotera izahay fa nanome taratasy ny dokotera fa tsy maintsy miditra hôpitaly mamanay. Zao dia zao tsy maintsy miditra hôpitaly mamanay. Zany efa pastera tsy manam-bola. Ary efa mahoana no hitondrako azy avy ety lavitra misy anay ity ho any amin'ny hôpitaly. Za tsy manam-bola, za tsy mahita tôbily hitondra azy ihany. Dia nitaraina tamin'ilay dokotera hoe tsy manam-bola dokotera, fa ny anadako mbola rapitsy vao azoko. Dia meny dokotera fanafody eo ihany izy ampiasaina hoe ty lo ampiasaina raha ohatra ka sanatrika misy fisehoan-javatra fa hafa. Dia netiko nody mamanay ozy izy, dia ho ato trano izay pastera ka mila vavaka. Fa rapitsy maraina ho tonga eo ny anadako hitondra mamanay ho any amin'ny hôpitaly. Dia mivavaka ho any io raha matoa io ao tamin'ny alalan'ny telefônina. Tena zay ilay ambarako aminareo hoe ny Andriamanitra ivavahantsika mihainy vavaka sady mamaly vavaka. Fanasitrana moa no nangatako taminy, dia vonina be mihitsy izy satria ny anarany aza Jehovah Rafa, Jehovah mpanasitrana. Dia tena vonina be mihitsy izy. Dia saorako an'Andriamanitra misaotra azy fa tamin'iny ala iny ihany dia sitrana ilay renin'ilay ranabavy. Amen.
dia vao maraina azy mbola maizimaizina tonga ny anadany io vehivavy io, anadany vehivavy io, manao ny mama, manao ny mama ao, manao ny mama. Dia hoe ao mama ka. Dia tonga teo mama teo, efa nomaninareo daholo ve ny akanjo, ny fitaovana rehetra, ny ondana, ny termosy sisisisisy. Andao mama, andao tsy tonga andeha, andao ohatra ny hôpitaly ianao. Dia le reniny, za tsy andeha amin'ny hôpitaly zany no sisy. Fa maninona anao ry mama tsy mandeha? Za sitrana. Aza manao cinéma ianao ry mama. Fa vao alina ianao nampitebiteby, dia hoe sitrana ahoana indray? Efa vavan'ny pastera, vavan'ny pastera, sitrana ka. Ry mama, aza manao cinéma ianao. Motsy ny tsakana ilay mama dia anaovany. Zareo sitrana ho sisy. Ka hainareo tsara mihitsy mety mahazo ny renim-pianakaviana rehefa fampidoika amin'ny zanany. Tia manao démonstration eo le reniny. Ianao ry mama manadala mihitsy a. Tsy manadala fa sitrana ho sisy. Dia sitrana tokoa izy. Dia ny aladiny iny tonga teto am-piangonana izy mianaka. Dia hoy le zanavavy, tia le reniny, tia le mamanay pastera, le nangatana vavaka tamin'ny alina, fa vao vita ny vavaka nataonao, tonga dia sitrana izy. Io izy io, salama, matanjaka tsara. Halleluja! Iza no nanasitrana azy? Amen. Amen. Ka hoy aho hoe ho sitrana ihany koa ianareo izay marary. Sitrapon'Andriamanitra ny hanasitrana anareo izay marary. Halleluja! Tahak'izany ihany koa ianareo izay ny tokantrano any. Raha marary eo mpandriny ianareo amin'izao fotoana izao, manaraka izao fotoam-pivavahana izao, amin'ny anaran'i Jesosy, ho sitrana ianao izay marary. Ho sitrana ianao izay marary. Asioteka mafy be tompoko. Halleluja! Halleluja! Fa anisan'ny zavatra anankiray tena mampahery be ihany koa ity ambarako manaraka ity. Azon'Andriamanitra ampiasaina ihany koa isika rehetrarehetra tonga eto. Ho fitaovana eo an-tanany mba hitondra fanasitranana ho an'ny marary. Na iza na isika tonga eto, na dia ianareo izay sambany azy, hoe sambany io tonga eto. Mahita ary ianao hoe mbola manavy be ahy mihitsy ity fotoam-pivavahana ity. Tsy arako mihitsy inona moa dika ny aleloha izany, inona dika ny amainina izany, ahoana ary izany tetehaka sy mirakoraka izany. Ry hafanao, azon'Andriamanitra ampiasaina ihany koa ianao atao fitaovana eo an-tanany mba hanasitrana ny olon-hafa izay marary. Vita ty fotoam-pivavahana ity dia mahazo mihetsika amin'ny finoana ianao hivavaka ny marary, fa ho hitanao fa hombanao Andriamanitra dia ho sitrana ny marary. Zao ny teny nataon'i Jesosy, Jaona 5:12, hoy izy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, zay mino ahy. Ianareo izay mino an'i Jesosy, io lazainy io, ny asa ataoko no ataonareo ihany koa. Ary anao asa lehibe noho izany aza izy, satria izao mankany amin'ny ray. Amen. Jesosy tamin'izy nandalo tety ambony tany, nanasitrana ny aretina rehetra, satria izy no fototra ahafahan'Andriamanitra tsy toa, ilay Andriamanitra mpanasitrana, ilay Andriamanitra antsoina hoe Jehovah Rafa. Izy no fototra ahafahany manasitrana ny olona rehetra izay marary. Dia tena nosotranin'i Jesosy tokoa ny olona rehetra narary tonga teo anatrehany. Nataizana isy azy dia izay nosotraniny ny marary. Dia zao ilay vaovao mafaly, isika izay mino azy, isika izay manana azy, dia azon'Andriamanitra atao fitaovana hanasitrana ny marary ihany koa. Zay ny dikan'ilay hoe ny asa ataoko Jesosy no ataonareo ihany koa zany. Amen. Fa miankatan'Andriamanitra aminao, mino ianao fa marina izany teny nataon'i Jesosy zany. Azon'Andriamanitra atao fitaovana hanasitrana ny marary ianao. Amen. Zao angery havana ka mbola voapino vaovao, pino kristianina vaovao tamin'izany.
mbola tsy ampy amam-bola ny maro akory no nalorako fianako an Jesosy dia efa nivavako any marary aho nivavako any marary ary esorako Andriamanitra fa tena sitrana le marary tsy hoe zany no mahay manasitrana tsia fa le ositra nasoran'Andriamanitra tsy toa an Jesosy Kristy araka le voalaza Asy ny Apôstôly 20:30 zay natoka Jesosy afaka nanasitrana ny marary sy nanafaka ny olona azony herin'ny démonie. Zany ny ositra zay ansoran'Andriamanitra antsika rehetra zay manana an Jesosy mba ahafahantsika rehetra afaka mamita ny iraka dia ny fanasitranana ny marary tahaka izay fa nataony Jesosy Kristy. Any amin'ny Matthieu 10:15 azy dia zao voasoratra ho Jesosy sitrano ny marary atsangano ny maty diovy ny boka avoainy démonia efa nazy mamaim-pona ianareo ko manomeza mamaim-pona. Io teny io zany teny natao antsika kristianina io, teny natao antsika zay fa nandray an Jesosy sy zay manana Jesosy io. Mamebaiko Jesosy eto hoe mandeha ihana ianareo, mandeha ihana, tsy manafaka izy fa naizana izy, mandeha ihana ianareo sitrano ny marary. Tsy hoe andehana sitrano ny marary amin'ny alalan'ny herinao ianao, tsy vitanao zany, fa andeha anasitrana ny marary amin'ny alalan'ny fametran-tanana, amin'ny alalan'ny vavaka ataonao amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Ary matoa Jesosy mamebaiko hoe sitrano ny marary satria fantany fa vitan'ny olona zay manam-pinoana izany, vitan'ny olona zay vonin-kandeha izany. Amen, amen. Jesosy tsy mampanao zavatra tsy vitantsika izany Tsaroanareo ankamany ilay teny nataon'i Jesosy tamin'ireo mpianatra, satria nozony Jesosy ilay azona aviavy dia maina maty dia gaga ireo mpianatra. Mpampianatra eo fa nahoana reno dia maina vetivety teo ilay azona aviavy nozoninao no tenenao mafy. Dia hoy Jesosy vakio Matthieu 10:20 ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa raha manam-pinoana ianareo ka tsy mihanahana dia tsy izao natao tamin'ny aviavy zao ihany no vitanareo. Zany hoe mihoatra lavitra no izay vitan'i Jesosy mikasiany amin'ilay azona aviavy no ho vitantsika mpino kristianina raha manam-pinoana isika. Dia ity ary misy fanoharana nataon'i Jesosy zay tena ejana, zavatra impossible kanefa nataon'ny fanoharana, ary dikany fanoharana dia hoe possible ny zavatra rehetra. Hoy izy fa raha hiteny amin'ity tendrombohitra ity azy ianareo ka na hoe mifindray ianao ka mianjarana ny ranomasina dia ho tonga izany. Na ide io tendrombohitra io azy omeno baiko Jesosy miongota teo mifindrana ny ranomasina ka tsy mihanana ianao dia ho tonga izany. Ka raha resaka fanasitranana izany dia tsy tokony hihanahana mihitsy isika na irorosaina, fa isika izao dia azon'Andriamanitra ampiasaina, azon'Andriamanitra Jehovah Rafa ampiasaina ho fanasitranana ny marary. Fa izao manana finoana ianao, manana finoana ianao. Amen. Dia aza mihanana vita zao ty fotoam-pivavahana ity dia mety hifanoja amin'ny olona marary ianao, mety fianakavianao an-trano zany, mety havanao zany, mety olo-patatrao zany, satria mpino efa manana Jesosy ianao dia aza mihanana hoe hay vahoana dina zany ny tokony atao. Dia hoy ny olona sasany oeto any Tosy fa misy dokotera mahay, oeto any Varatoa misy mpitsabo mahay, oeto any Ampanandro fa mahay mitsabo le mpanandro ary. Dia samy teny zay tia nytenenina ny olona, fa inona ny teneninao, inona ny teneninao, hianana avy ianao. Dia lasa anao voaka kely ny trano aloha, Jesosy eo, fona aminao a Jesosy eo, ataovy tena sa hivavako any marary
apio a Jesosy dia lasa miditra dia eo indray anao mianahana efa te hivavaka an'ilay marary ianao fa mianahana no nitahotra olona dia voly ihany koa manao ny ataony rahateo mampianahana dia saorany Andriamanitra fa mety tapa-kevitra ihany anao avy eo dia rehefa tapa-kevitra no dia hivavaka an'ilay marary zao hoe tsika moa ty efa samy manao zay azo atao anasitrana anazy a fa aleo za hivavaka ho azy aleo hivavaka ho an'ny marary hivavaka ho azy a dia mety gaga ny olona mety teniteny foana ny olona fa nga ela pastera no hoe hivavaka ho an'ny marary taiza koa na miala tsiny ny fomba fiteny zao tontolo zao taiza koa na izany tena hivavaka ho an'ny marary zany ety dia voly manakivy daholo zany rehetrahitra zany fa mijoroy ianao fa ianao dia efa nahazo baiko efa nahazo afatra avy tamin'ny Jehova Rafa avy tamin'ny Jesosy fa azon'Andriamanitra ampiasaina ianao anasitra ny marary amin'ny anarana Jesosy mitsodrano anareo aho mandeha ihany mahaleova mahalasana amin'ny anarana Jesosy olona maro no sitrana amin'ny alàlana vavaka zay ataonareo amen andao aritsika hivavaka amin'izao fotoana zao ny vavaka ataontsika voalohany dia fisaorana an'Andriamanitra fa tonga ankehitriny ny fotoana anasitranany anao ka na izany tsika tonga eto a mino fa ho sitrana ianao zay marary nisy aretina nitaiza teo amin'ny tenanao mino fa Andriamanitra manasitrana anao zay marary halleloia betsaka ange riavana zay olona marary nosotranin'Andriamanitra izay betsaka ange zay tena voapirofo hoe izy tokoa no Jehova Rafa ary vonina ny anasitrana ny olona rehetra zay marary ka mino azy ho mpanasitrana ary resiratra ny aminy fa mpanasitrana tokoa izy amen zay ny vavaka ataontsika voalohany indrindra faharoa dia hivavaka n'olo tena isika inty ao tompo efa maniraka ianao fa inty ao vonina hiasa ho anao hivavaka ho an'ny marary ary tena mandeha ihany mivavaka ho an'ny marary manaova vavaka ho an'ny marary amin'ny pasahiny asa matahotra mihitsy ianao na mirosaina na misalasala fa raha say ianao anamarina ny vavaka ataonao Andriamanitra ndao tsika hitsangana dia araka hivavaka arak'izay nambarako atsika rehetra izay vavaka aritsika Tompoandriamanitra misaotra anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay zanaka ilay tokanao maty ho anay teo ambony azy fijaliana nandatsatra ho anay teo ambony azy fijaliana misaotra anao zahay fa nampahafantarina ho anay ny marina fa Jehova Andriamanitra dia mpanasitrana Jehova Rafa no anarana koa dia mino zany zahay fa sitrana androany ny aretina amin'ny tenanay miala amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina any mitovy miala amin'ny anaran'i Jesosy ny heriny aretina foana amin'ny anaran'i Jesosy misaotra Andriamanitra miasa anao ka tsy misy masakana metsika anao ka tsy misy matohitra apetrao eo mifonareo ny tanana indrindrindrindra ho anareo zay marary fa hivavaka ho anareo aho ka dia ho tokany aminareo ny herin'ilay Jehova Rafa mba ho fanasitranana anareo amin'ny aretina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tanteraka amin'reto olonreto ny fanasitranana avy amin'ilay Jehova mpanasitrana na ilay Jehova miteny Hebreo hoe Jehova Rafa ho tonga amin'reto olonreto ny herin'ny fanasitranana sitrana ny marary levona ny herin'ny aretina misaotra tompo misaotra manamarina ny toteny nataoko teo anao ary mbola manamarina ny vavaka nataoko ihany koa hivavaka indray sika anamafy ny fanekena fandeha amitahiraka tsika andeha anasitrana ny marary andeha hivavaka ny marary samy mivavaka misaotra an'Andriamanitra ary manamafy contrat Tompoandriamanitra ndreto izay fiangonana
amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy ho sitrana daholo ny marary rehetra ary ho mpanasitrana ny marary izahay, ho mpivavaka ny marary izahay, tsy anatahotra izahay fa amin'ny alala vavaka ataonay sitrana ny marary, miala ny heriny aretina, voavoajy ny tsiraray avy iny. Misaotra Tompo. Halleloia, halleloia, amen. Samy maka toerantsika rehetra. Dia farantsika ny fotoana niarantsika teto ka dia famarantsika ny fotoana angataka aby ny Ramatovatiko hivavaka saotra n'Andriamanitra amarana anty fotoam-pivavahana ity zany. Deo tsika hitsangana tompoko. Andahoaritsika hivavaka saotra ny Tompo. Misaotra raiko noho ny fotoana rehetra izay tanteraka teto. Mino aho fa niaraka taminay teto foana ianao ary nanatsotra ny tananao ary efa nitany tsiraray avy ianao. Ka raha mody izay dia mody omba mpitahiana Andriamanitra miaraka amin'ny tana maherinao. Misaotra raiko fa ianao tsy mahafoy anay ary tsy mahasaraka anay fa mitantana anay mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluia, amen. Dia samy tahiny Tompo daholo Tompoko.